Zeny amin'ny vaovao mampisaringotra ny mpivarotra amoron-dalana sy ny anivon'ny commune Antananarivo renivohitra iny fa mbola eo amin'izay fiainam-bahoaka amin'ny akabean'izay ihany dia mitoy ny firotsahan'ny orana teto andrenivohitra tao anatin'ny andro vitsivitsy izay. Faritra iva maro no ahina ho tondra ka raha toa ka faritra avo maro kosa no ahina hiotsaka amin'ity taopahavaratra ity eto andrenivohitra sy ny manodidina. Efa ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra nateraka isika amin'izao fotoana izao. Saika avoana ny orana teto andrenivohitra sy ny manodidina tato ato ary maro ireo arabe izay ifamezivezen'ny olona sy ny fiara eto andrenivohitra no dobon'ny rano rehefa mirotsaka ny orana. Efa maro ireo faritra iva efa tondraky ny rano sy ireo tokantrano efa traboana tao anatin'izay andro vitsivitsy ny ilatsahan'ny orana izay. Mbola maro kosa ireo faritra iva ahina ho tratry ny tondra-drano eto andrenivohitra amin'ity taopahavaratra ity. Ho an'ireo faritra avo kosa indray dia atahorana kosa ny hotsahan'ireo tangoro tendrombohitra eto andrenivohitra toy ny Etsimanjakamiadana, Ambohipotsy, Tsiadana ary ireo faritra avo maro. Loza manambana kosa no ambaran'ny anivon'ny Apipa mahakasika ny fandehanan'ny rano eto amin'ny Remakantananarivo androany tokony ho tamin'ny 3 ora hariva teo. Loza manambana amin'ireo faritra lalovan'ny Sisaony. Voakasika izany ireto commune eto Antananarivo sy ny manodidina reto dia ny Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosy Zatondrefana, Ampitatafika, Ambavahaditokana, Fenoarivo, Itaosy, Ambotrimanjaka, Fiadanana ary Ampangabe. Tokony hitandrina araka izany ny rehetra manoloana ireo loza mandintony eto amintsika ireo.